Faly miarabantsika mianakavy any tokantrano misaotra ny tompo manokana antsika fa tompo pahasoavana ny afahantsika miaraka tahaka izao. Za manokana dia mino hoe misy planina ny tompo ny zavatra rehetra ary matototsika ampiombonany tahaka izao miaraka amin'ny ireo olona manodidina antsika, olona tiantsika, dia satria manana planina izy hitondra famonjena isan-tokantrano. Ny planina ny famonjena dia isan-tokantrano ary androany dia midina ao amin'ny ankonanao ihany koa ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Androany tsika dia andrayntsika maka tenin'Andriamanitra somary lavalava ihany satria sady fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo anio no ihany koa fotoana izay mbola tsy mahazatra antsika ny hoe andray fanasan'ny tompo any tokantrano. Sady ho raisitsika ny afatry ny fanasan'ny tompo no ho raisitsika ihany koa ny sady andray ny fanasan'ny tompo ihany koa isika amin'ny andro aneo. Exodosy 12:1 hatramin'ny 17. Exodosy 12 ary ny 1 ka hatramin'ny 12 no hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao ny solamandry amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Pasika sy ny loza fahafolo izay nahafatany lamatoa rehetra teo Egipta. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity no ho voaloham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Miteneny ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka amin'ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy no ho an'ny isan-trano. Raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry ray, dia aoka izy izay namany fanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanako ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lazay ray taona no ho alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ity volana ity. Dia hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary analany ny ra ka atetiny amin'ny tolanam-bagavagana roa sy amin'ny tatao-bagavagany trano izay hinanany azy. Dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo ny hinanany azy, mba mofo tsy misy masigasigy sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina mantana voandro amin'ny rano izy, fa tsatsimo amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo amin'ny voasikina, ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo eny amin'ny tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa Pasika an' Jehova. Fa andeha hamaka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa izao ny Jehova. Ary raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Raha itsika ny vaky-teny faharoa somary mbola lavalava ihany koa fa sarobidy loatra. Matteo 9:20 andininy faha 1:30 ka hatramin'ny faha 9:70. Filazantsara ny Matteo 9:20 andininy faha 1:30. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany andro any dia hoy Jesosy tamin'ny anareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina, fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana. Fa rehefa hatsangana aho dia hialohanareo any Galilia. Fa Peterana marika nanao taminy hoe na dia ho tafitohana noho ny aminao aza ny olona rehetra, izao tsy mba ho tafitohina manak'izay. Hoy Jesosy taminy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa anio alina raha tsy mbola misy akoho maneno dia andaha intelo ianao. Hoy Petera taminy: na dia hiara maty aminao aza aho, tsy mba handahanao tokoa aho, ary toy izany no nolazain'ny mpianatra rehetra.
ary jesosy mba mimpianana dia tonga atao amin'ny sa anankiray hoe atao hoe getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianana, mipetra eto aloha ianareo raha mbola mankeroa ivavaka. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy roalahy zanak' Zebedio izy, dia nalay enom-po sy orindrindra. Dia hoy Jesosy taminy, fadiganovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitohay reto ka miara tory amiko. Ary no nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka isorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary nakeo ampianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'ny Petera, ay, tsy mahazaka miara tory amiko na dia oraray ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavay ianareo, mba tsy diry ianareo amin'ny fakapanahy, mety any ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kely. Dia nandeha fandroana izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorona ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary no tonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fantelony ka nanao zany teny zany ihany. Dia nakao mpianatra izy ka nanao hoe, matory ary ankehitriny ary miala sasatra ianareo, indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona tolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy. Rehefa namalala amin'ity alakamisy masiny ity dia ninina novakina ireny andin-tsoatra masina lava ireny, satria tsy arovana zavatra goavana loatra. Afaka minitra foy dia andray soratra masina isika, andray ny fanasan'ny tompo isika. Fa mialohan'izay dia andray ny hafatra isika ho an'ny aneo. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo ka lasaka nabavy a, raha vakitsika no vakitsika ny bokin'ny Exodosy, dia midika fa olona tokantrano iray, olona mifanakaiky, izay miray latabatra amin'ny tompo. Ny tena dikany izy dia izao, ny iray latabatra dia olona mifankatia. Avy eny fandroana, ny iray latabatra dia olona mifankatia. Zany hoe raha asain'ny tompo isika iray latabatra aminy, dia midika an'izany dia izao, ny tompo milaza amintsika hoe tiantsika izy ary izy dia iray ankohonana amintsika. Zay tena dikany hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zasy ianao iray latabatra, tsy hoe iray latabatra amin'ny pasteur ianao, na hoe iray latabatra amin'ny fiangonana ianao, fa tena marina dia izao, iray latabatra amin'ny tompo. Satria maninona? Satria akaiky ny tompo. Manana tombontsika satria raha Andriamanitra miantso antsika hoe andao hiaraka latabatra amiko, dia midika an'izay zany amin'ny tompo isika, tsy vahiny, tsy olona lavitra, fa ankohonan'ny tompo. Mila manana ao am-pontsika isika hoe, tompo, zakay matoa antsoinao, dia zakay aminao tsy lavitra anao tsony. Zakay tsy mpanota intsony, zakay tsy le olona very intsony, fa izakay efa lasa zanak'Andriamanitra, efa ankohonan'Andriamanitra, dia miray latabatra amin'Andriamanitra. Ny tena marina ka lasaka nabavy, tiako overana foana ity hoe tsy firaisana latabatra fiangonana ny fanasan'ny tompo. Tsy atoko. Ny fanasan'ny tompo dia firaisana latabatra amin'ny tompo. Teboka voalohany zay. Za zany matoa andray ny fanasan'ny tompo, dia za zany akaiky ny tompo. Za zany ankohona ny tompo. Za zany voavonjy ny tompo. Ary ny zavatra ho raisiko rehefa mandray fanasan'ny tompo dia andray lay rano tondra famelan-keloka sy andray ny tenan'ny Kristia, lay tena mofonaina, lay amelona ny fiainako ray manontolo. Satria za olon'ny tompo, zanak'Andriamanitra. Maro ny olona mety hoe noho tsy fahazarany angamba, dia mety milaza zavatra samihafa hoe ka fandraisana ny fanasan'ny tompo zany ane, mila ao am-piangonana dia mila pastera dia mila an'izao dia mila an'izao, na ny akanjo ary mila akanjo tahaka izao. Tsara zany fa fitaizana,
amina anara-piangonana samihafa fangalasaka anabavy. Ny fanasana voalohany ny tena marina dia tsy tamin'ny bokyny Matio fa tamin'ny bokyny Exodosy toko 12. Lay zanak'ondry ny pasika angalasaka anabavy tsy andro fa lay zanak'ondry novonoiny. Aveko fandroany ny pasika tsy andro fa lay zanak'ondry novonoina. Novonoina mba haninona? Mba hamonjena antsika amin'ny fandringana. Araka misy masina ny tena marina tsy mankalaza andro isika fa mankalaza an'ilay Kristy zanak'ondry mato antsika tsiraray avy. Za manokana angalasaka anabavy milohan'ny andro sotsika amin'ny fanasana masina dia te hilaza antsika tsiraray avy hoe isaorako amin'ny tompo zao andro manokana eto amin'ny firenena zao sy maneran-tany, satria amin'izao fotoana izao dia tsapan'ny olona, tsapany tsiraray avy ilay tena planina an'Andriamanitra. Ilay tena planina an'Andriamanitra ka miverana mifototra ny tsiraray avy hoe tompo, kay ilay zavatra tsarovana, tsy hoe tsarovany fiangonana fa ilay zavatra tsarovana kay hoentina ao an-tokantrano. Kay ilay zavatra tsarovana kay famonjena ho an'ny fianakaviana ray manontolo, ho an'ny ankohonana ray manontolo. Ary zany tena zavatra sarobidy mba hiriko indrindra dia izao hoe ianao sy ny ankohonanao, za sy ny ankohonako ifampitantana ho any an-danitra. Ary zay tena sarobidy ao anatin'ity hoe mety hoe coronavirus Covid-19 malaza dia malaza fa ny tena marina Andriamanitra mamerina famonjena eo anivony ankohonana. Teboka faharoa sady tapany farany amin'ny afatra dia izao. Andininy fa 1:12 amin'ny Exodosy 12:12. Zao ny zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra hoe ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eo an-tananareo, dia ho aninareo faingana izy fa pasika an'i Jehova. Ny tena marina zany dia izao. Ny olona mihinana sy misotro ny fanasan'ny tompo dia olona mivonona ny andeha lavitra miaraka amin'ny tompo. Satria raha mihinana azy dia ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho any tananareo, dia ho aninareo faingana izy fa pasika an'i Jehova. Ny tena dikany dia izao, zay mandray an'i Kristy, zay mandray an'ny rany Kristy, zay mandray an'ny tenan'i Kristy, dia olona mivonona andeha lavitra miaraka amin'ny Kristy. Zay ny tena marina. Androany tsika raha handray ny fanasan'ny tompo, aveko ihany hoe fanasan'ny tompo fa tsy fanasan'ny fiangonana. Raha handray ny fanasan'ny tompo tsika dia hiaraka ilaza amin'ny tompo tsika hoe tompo, zakay olona akaiky ianao, zakay olona tena tianao, aminao Andriamanitra ny fomba fijerinao aho dia olona iray latabatra aminao, tahaka ny ankohonana iray miray latabatra, mifanakaiky fokay, zay ny fahijerinao anahy. Ary za Andriamanitra te hilaza androany hoe za tompo vonona ny andeha lavitra miaraka aminao, vononako miaraka aminao amin'ny androm-piainako rehetra. Miaraka anakipin'ny masotsika isika taoriana izay afatra fo izay. Ho antsika tsiraray avy any an-tokantrano, ny mofo sy ny divay izay hosotrotsika dia marika fa isika dia misotro ny rano Kristy ary mihinana ny nofony, ilay tena nofonay. Ny dikany angalasaka anabavy dia izao, isika andray an'i Kristy ho tena antsika. Raha mbola tsy nanain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao amin'ity andro anio ity, dia manasa anao hanokatra ny fonao idigany. Ny andro tsara indrindra dia androany. Androany andro tsara indrindra, satria androany
isika lay hiaraka hiteny hoe tompo raisiko ianao amin'ity andro manokana niaranao nihinana tamin'ny mpianatra ty andro na fahaparanao mihitsy hoe izaho ataovy zao ahatserovana raha mbola tsy nandrayny Jesosy aky ianao dia manasanao a apetrao ny fonao ny tananao dia teneno hoe Jesosy Kristy tompo androany dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana lay raha teo ambony azo fijaliana lay ainao nafoinao dia ekeko fa nafoinao ho amonjena noho ianao Jesosy dia tsy tratran'ny fandringanana ny fanahika ho voavonjy a satria olonao ho voavonjy a satria novidinao tamin'ny rahanao androany Jesosy dia ambarako foko rehetra fa anao a mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako a ary raha mbola misy fofonaina koa eo amin'ny davoriko dia hiaraka aminao a manomboka androany tahaka ny taon'ny Exodosy 12 ny kapa eny an-tongotra ny valahana voasikany tahaka izany koa dia vonona ny andeha hiaraka aminao amin'izay fitondranao rehetra misaotra Jesosy eo fa manomboka amin'ny androandroany dia ianao nitantana ny fiainako manokana hitantana ny fiainako manontolo ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo androany raha andray ny fanasany tompo zahay fanasanao Jesosy atsiaro nahafatesanao sy mbola iverenanao indray manasantsika tsiraray avy mba hitsangana ankehitriny zafatoko mba hoarina le micro ho atsika tsiraray avy any tokantrano tompo ankehitriny raha andray ny fanasanao zahay tsy fanasana fiangonana fa fanasanao satria aminao zay dia tsy vahiny intsony na fahavalo intsony fa aminao zay dia zanak'Andriamanitra olona iray latabatra aminao tsapanay ho tompo-pahasoavana satria zay dia olona tsy mendrika zay dia olona mpanota fa nodiovinao zahay fahavalo mihitsy zay ty fahiny satria olon'ny fahotana fa kosa Andriamanitra eo ianao no nanasanay tamin'ny rahanao ianao no nanadio anay dia ankehitriny mba lasankonanao zahay
raha andray ny fanasanao zay ankehitriny ny mofo zay ho raisina dia aoka ho marika ny tenanao zay nitorotoroany ho anahy novonoiny ho anahy ny kapoka zay hosotroana kosa dia mariky ny ranao soa lay ranolay zanak'ondromasina manadio ny fahotana rehetra ary arotsaka alatsaka mba hanadio ny fahotanay androany ary misaotra tompo noho ny mofo sy ny divay fahatserovana tsy ho faty mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mivavaka ankehitriny ny mofo rehetra any tokantranony tsiraray avy amin'ity andro ankehitriny ty sy ny divay na ranom-boaloboka any tokantranony tsiraray avy amin'ity andro manokana ity dia mangataka ny fanamasinanao aho mba hanamasinanao azy ka hatonga an'izany mofo sy divay zany ho nofonao sy ranao amasinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ho voatokana ahatsiarovana an'ilay tenan'i Kristy sy ilay rany Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no naovana an'izany vavaka zany sika rehetra na hoe amen. Nangataka manokana ny pastora Rakoto sy mbola asina isika hizara ny mofo sy ny kapoka ho ataontsika ny hira du son de ton agneau aorian'izay dia andray ny fanasan'ny tompo isika ao anaty fanamivavaka no angatahako andraisanao ny mofo ary ifampiandry isika ifampiandrytsika amin'ny fandraisana sy ny fihinanana ny mofo. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Sotranao zay Andriamanitra. Zao afaka ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko 1:20 andininy 7:20 ho antsika tsiraray avy isa tokantrano isa baravarana ny fanasan'ny tompo dia fanasan'ny Kristy ary Kristy dia ao an-tokantrano tsika tsiraray avy raha hinana sy isotro isika kehitriny dia atsiary manokana any Kristy zay milaza manokana hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana.
zao maka ny tenin'andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako anareo izao nataovy ho fahatserovana. Misaotra Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fahatserovana anao. Dia arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Izao no ataovy ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny indray. Iaraka isotro ny ran'i Kristy isika eto. Misaotra Andriamanitra. Misaotra amin'ilay fitiavana lehibe. Androany zahay tsy nandray fanasana fiangonana na fanasana mpanompon'Andriamanitra. Fa androany zay tena asainao mahatsiaro manokana anao. Ny nahafatesanao sy mbola hiverenanao indray. Jesosy Kristy tompo, hiverina indray ianao. Ary efa hiverina ianao, misaotra Andriamanitra, misaotra fa hiverina ianao. Tiako hivavaka ianao dia ilazao i Andriamanitra, misaotra anao amin'ny foko rehetra. Hiverina ianao Andriamanitra, Maranatha. Zay andro zay, zay andro zay. Hiverina ny mpamotsy. Zay andro zay.
andriamanitra eo misaotranao manokana amin'ity andro alakamisy masina ity, andro tena atsiarovanay ianao, andro atsiarovanay ny nahafatesanao sy mbola iverenanao indray, ary mialohany nahafatesanao dia tao am-ponao ny iarahan'ny mpianatra mandray miara-mihinana mipasika aminao mba anehoana fahakaiky anao izy ireo. Androany koa zay dia nasainao tamin'ny latabatrao satria akaiky ny fonao koa zahay, dia misaotra Tompo amin'ny fotoana rehetra anio ho anao rehery voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Jesosy amin'ny tokantrano rehetra, vavak'izay ho an'ny tokantrano rehetra, ho an'ny fianakaviana rehetra, ho an'ny isam-batan'olona aoka ny planinanao, ho an'ny Paska dia ny famonjena ho an'ny rehetra, aoka zany famonjena zany ame ho tonga isam-baravara isam-pianakaviana araka ny planinanao. Raha misy voavonjy eo amin'ny tokantrano iray dia manony zay hoe ho marina ny anteny, fa raha voavonjy ianao, raha mira ianao dia ho voavonjena ianao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary manona koa zay fa ny Paska ilay zanak'ondry novonoiny dia matoany firenena ihany koa, matoan'ny olona rehetra eto amin'ny firenenay ka izy fivoazam-pana lehibe eto amin'ity firenena ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rainay zay lehilaitra mba masina eny anaranao, fanantenako tsy ho levona fa Jesosy krimy tsy amitaka irefaka inandro izay amonjena ary Jesosy Andriamanitra manokana ny isam-baravara ny tokantrano hitanao ilay Jehovah kaiako anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ilay Jehovah ka midra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ilay Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masiny sika rehetra anao hoe amen. Tain'Andriamanitra tompoko, veloma tompoko.